Ny fandarana ici magazine dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Manana vahiny vaovao indray isika mpahay tantara, mpandalina tantara, docteur en histoire moa izany no tena marina dia tsy iza izany fa Ramatoa Rakotoarisoa Andry Sandra dia miarabanao Ramatoa Rakotoarisoa Andra tonga soa eto amin'ny fandarana ici magazine vao androany angamba tsika hoe hiresaka eto amin'ity fandarana ity dia miarabanao rehefa mankasitraka anao sahady. Miarabanao Iaza Ratsimbazafy dia miaraba ihany koa ny mpijery sy mpanaraka ny televiziona malagasy any amin'izay toerana rehetra misy antsika tsirairay avy amin'izao arivo izao. Isaorana manokana ianao Iaza Ratsimbazafy karakara ny fandaharana nanasan'ny tenako amin'izao takarivo izao. Ya, misaotranao araka ny fanambarantsika teo moa dia ny 10 aogositra no tena hoe ivo ny fandarantsika anio fa ny 10 aogositra sy ny fiantraikany teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara mba fitinina ho fohifohy ny hoe ny fiantraikany izany hoe hitany Europeana i Madagasikara satria talohan'ny Europeana efa tonga teto ihany ny Arabo. Inona no tena hoe fiantraikany izay mifizotra ny tantaran'ny Malagasy amin'ny ankapobeny mandrapahatonga hoe amin'izao andro iainantsika izao mba fitipitinina ho fohifohy. Indrindra Iaza mahakasika an'izay hoe fahitan'ny tandrifana voalohany amin'ny Madagasikara izay dia tiana aloha mampatsiahy fa mialohan'ny nahatongavan'ny tandrefana izany hoe ny Europeana mazavazava kokoa ny hoe Portugais taty Madagasikara araka ny natsidika ao teo tamin'ny taona 1910 dia efa nivezivezy nivarotra taty amin'ny ranomasimbe Indiana eny hatraty Madagasikara sy ny morontsiraka sy nanan'ny Afrika iny ry zareo Arabo ary sy ry zareo Persane. Araka izany ny nahitan'ny dégaudiage any Madagasikara tamin'ny 10 aogositra 1910 izay daty haitsika rehetra angamba izany dia manambara ny nahitan'ny Europeana voalohany an'ity nosy ity fa tsy midika hoe ry zareo no taty voalohany na nahitan'ny Madagasikara voalohany. Izany nahitan'ny Europeana Madagasikara voalohany izany moa Iaza dia tao anatin'ilay hoe grande découverte géographique izay teraka tany amin'ny tany Europa tamin'ny taonjato faha 15 ka hatramin'ny faha 19. Anisan'ny vanim-potoana anankiray nanamarika ny tantaran'izao tontolo izao fa tsy Madagasikara ihany io grande découverte io satria nanomboka teo zany no ny sokafan'ny mponina, ny firenena, ny fomba amam-panao fa indrindra ihany koa ny fifandraisana ara-barotra manerana an'izao tontolo izao dia izay no mahagoavana anazy. Ny firenena natanjaka tao Europa moa fanjakana tena natanjaka tao Europa moa no nitarika an'izay ry zareo Espagnol sy ry zareo Portugais dia amin'ny matanjaka anazy dia anisan'ny antony nahatonga an'izay Iaza raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe fitombon'ny fahalalana teo amin'ny teknika sy ny fandehanana tsambo teo ihany koa ny finiavana te hitory ny fivavahana kristiana manerana an'izao tontolo izao zany hoe ivelan'ny continent européana ary ny tena zava-dehibe indrindra dia nitady lalan-dranomasina vaovao mandeha makany Inde satria nisy toe-javatra anankiray tena nanamarika ny vanim-potoana io tamin'ny 7 Mey 1319 ny nambabon'ny Empire Ottoman ny tanànan'i Constantinople izay renivohitry ny Empire Romanina taty Orient zany hoe ny Empire Byzantin dia raha tsy ahivina moa inona ny fetraka an'izany dia satria eo amin'ny Constantinople io zany no lalana mandeha makany Azia ahafahanao mividy épices lambalantsy sy vato sarobidy isan-karazany nanomboka teo anefa dia lasan'ny zareo Ottoman zany io toerana io tampina ny lalana dia tsy maintsy mitady lalana an-dranomasina ianao satria ny lalana tanety zany efa tsy mety tsony dia izay no tonga hoe lasa lara-pahamehanao an'ireto fanjakana tao Eropa reto Iaza ny hoe hitady lalana an-dranomasina vaovao mandeha mizotra mandeha makany Inde fa tsy mandeha tanety tsony satria karazany hoe efa nataon'ny Empire Ottoman ampimamba moa zany dia tao anatin'izay zany no nahatongava ny Portugais taty Madagasikara satria ny Portugais dia nitady ny lalana makany Inde mamakivaky ny morontsiraka andrefany Afrika ary zareo Espagnol kosa dia niandraikitra ny hoe ahoana ny lalana makany Inde avy aty amin'ny ranomasimbe Atlantika dia tao anatin'izay vanim-potoana izay zany no nahitan'ny Portugais ny Madagasikara tamin'ny 10 aogositra 1910. Dia alefantsika ary ny fanadihadiana voalohany satria araka ny efa nambara teo nahita an'ny Madagasikara ny Europeana fa tsy hoe izy nahita atsika fa isika sy izy no nifankahita efa io ny lohateny hoe 10 aogositra 1910 ny fankahita ny malagasy sy ny vazaha. Inona ny fiantraikan'izay fankahitana izay dia ho arahantsika ao amin'ny fanadihadiana io.
Folo aogositra 1900 vaky sambo tany amin'ny ranomasimbe indiana i Diogodiasy mpiantsambo portugais andalana ho any Inde ka natsipy ny onja tany amorontsiraka ny nosy anankiray vaovao izay efa nantsoiny arabo hoe Combre na Île de la Lune. Saingy mbola tsy fantatry ny Europeanina io nosy io satria mbola tsy hita ao amin'ny sarintanindry zareo. Fetin'ny Masindahy Laurent ny 10 aogositra ka nomeny Diogodiasy anarana hoe nosin'ny Masindahy Laurent ilay nosy. Taty aoriana tamin'ny taona 1900 teo eo dia nomena anarana hoe Madagascar, anarana hitan'ny vazaha tao amin'ny asa soratry Marco Polo ity nosintsika ity. Ny Combre izay anaran'ny Madagasikara taloha kosa dia nakisaka amin'ny vondronosy ao andrefantsika ao dia tsy izay izany fa i Komoro. Ho an'ny vazaha dia vaovao lehibe ny fahitana ny Madagasikara. Ho an'ny malagasy kosa dia nanomboka ny fifampikasoana bebe koa tamin'ny vahiny izay nampiova nefa koa nampisamboaravoara ny fizotra ny tantaran'ny malagasy. Tany Europa tamin'ny taonjato 520 sy 520 dia nampivoatra be ny siansa sy ny fahalalana ary nampitatra ny fahalalana ny geografia sady nampiboiboika ny fikasana hanitatra ny raharaham-barotra any amin'ny tany faran'izay lavitra ny Renaissance italienne. Ny tany tena nahasarika ny vazaha tamin'izany fotoana izany dia i Inde izay noheverina fa tany faran'izay manan-karena, volamena, volafotsy, vatosoa, diamondra, elefant sy biby ary zava-mananaina isan-karazany ny rentirentin'ny kolotsaina hindoa ary indrindra ny episy izay ny fampitadiavana tany Europa. Saingy ity olana resin'ny Turka Ottoman i Constantinople ka tampina ny lalana miantsinanana mankany Inde mandalo any Moyen-Orient. Samy nitady lalan-kafa hahatongavana any Inde ny vazaha. Tany Espagne i Christophe Colomb dia nitady lalana miankandrefana ka namaky ny ranomasimbe Atlantika kinanjo ny dona any amina tany hafa izay nantsoina hoe Amerika taty aoriana. Ny Portugais kosa toa ny ry Bartolomeu Dias sy ry Diogodias dia nanodidina any Afrika manontolo hatrany Cap de Bonne Espérance atsimokelin'ny Le Cap ankehitriny izay vao mianavaratra misopirana miantsinanana mankany Inde. Kinanjo vaky samby Diogodiasy tamin'ny 10 aogositra 1900 ka natsipy ny onja amin'ny morontsiraka nosy anankiray izay nomeny anarana hoe Île Saint-Laurent ary antsoina hoe Madagasikara aty aoriana. Nanomboka teo dia nivezivezy sady niremby teto Madagasikara ny vazaha isan-karazany portugais, frantsay, hollandais ary ny anglisy. Namakilay ny portugais nanao raharaham-barotra tamin'ny tompon-tany sady nampiditra ny fivavahana kristianina niaraka tamin'ilay misionera Luis Mariano. Ny fanjakana natanjaka tamin'izany fotoana izany dia ny fanjakana Antanosy tany Tolagnaro. Nentin'ny portugais tany Inde ny Prince Ramaka zanaky ny mpanjaka Tsiambany ka nobeaziny jezoita tany Goa nandritra ny 2 taona. Dia naveriny an-tanin-drazana sady nantenainy fa hanapariaka ny kolotsaina Europeanina. Tsy natoko vazaha nefa Ramaka ka niverina amin'ny fomban-drazana rehefa nandovan'ny fanjakan-drainy. Tsy nahomby ny portugais sady nisetrasetra ka naringany ny Antanosy. Ny lova maharitra tamin'ny fandalovan'ny portugais teto Madagasikara dia ny anaran'ny Diego Suarez sy ny voambolana hoe Cabeça na loha izay voambolana ampiasaina fanjakana vitsivitsy teto Madagasikara toy ny sakalava sy ny betsileo ilazana ny lohan'ny mpanjaka. Ny frantsay no nandibin'ny portugais. Ny rahan'ny mpanjaka Louis XIII hanorina tombo-pamaharana tany Tolagnaro, Riproni sy Flacourt. Fort Dauphin no natao anaran'ilay tombo-pamaharana ho voninahitry ny Dauphin na ny lahamatoan'ny mpanjakan'ny Frantsa. Nanaradian'ny voanjo ny misionera lazarista ny rahan'ny Masindahy Vincent de Paul. Ny fifampikasoan'ireo misionera lazarista sy ny ombiasy ary ny katibo Antanosy izay efa nahay sorabe no nahazoana ilay katesisy kely amin'ny fiteny Antanosy izay nandraman'ny misionera
nosoratana amin'ny tarehin-tsoratra latinina natonta tamin'ny taona 1790. Taorian'ny Frantsay dia nanandrana namahatra teto Madagasikara koa ny Hollandais sy ny Britanika izay samy iraky ny fanjakan'izy ireo tsirairay avy. Fa nisy koa nefa vazaha sasany nandeha amin'ny sain'ny tenany samy rery ka nikasa nangana fanjakana teto amin'ity nosy ity izay noheverin'izy ireo fa fonenana bahima na olon-dia. Ohatra ireo jirika na pirate tany Sainte Marie. Toy izany koa Rimison sy Caraccioli, Italiana izay nihambo hanangana ny Républicain Libertalia tany amin'ny tapany avaratry ny nosy. Tao koa i Maurice Beniowski, ilay hongrois izay be mpahafantatra kokoa nanandra-tena ho amperoran'i Madagasikara. Manoloana ireo hambohambazaha ireo tamin'ny fiandohany taonjato faha 1920 dia nivondrona ny mponina tamina faritra maromaro teto Madagasikara, niezaka nampijoro fanjakana vaventy sy mandry fehizay ary koa niezaka ny fehy ny fampirarahana tamin'ny vazaha. Tao ny fanjakana Maroseranana, ny fanjakana Tanosy, ny fanjakana Sakalava, ny fanjakana Betsimisaraka sy ny fanjakana Betsileo ary ny fanjakana Merina. Fahafanjakana Merina tamin'ny andro-dama voalohany izay nampiditra ny anglisy sy ny misionera LMS nitondra ny sekoly fianarana sy ny fivavahana kristianina vao tafiditra lalina amin'ny fiainany malagasy ny kolotsaina europeanina. Ny anglisy aloha no tena nahazo laka, fa ny adisisika hatrany kosa ny frantsay izay efa teto Madagasikara hatrany amin'ny taonjato faha 1700. Rehefa dinihina nefa dia mitovitovy ny fihetsiky ny ankamaroan'ny mpanjaka teto Madagasikara manoloana ny fidiran'ny vazaha izay tsy azo nosakanana. Ramaka tany Taolagnaro dia niverina amin'ny fomban-drazana rehefa tafaverina avy tany Inde. Tany amin'ny Betsileo, Andriamanalym-Betany izay ny fampiraraha betsaka tamin'ny vazaha dia nametra ny fahazoan'ny vazaha miditra amin'ny fanjakany, fa tany amin'ny Vezo, tany Toliara no nanaovana ny raharaham-barotra. Andrianampoiny Merina dia tsy namelan'ny vazaha hihoatra Batomanga. Radama voalohany kosa na dia niantson'ny vazaha hiakatra eto Merina azy izy dia namepetra ny asa azon'ny vazaha atao. Nikeny ny sekoly sy ny fianarana ary ny fitoriana ny fivavahana, fa ny malagasy kosa nefa dia norarana tsy azo natao batisa. Faranavalona voalohany vao nisy malagasy azo natao batisa. Tamin'ny andron-dranavalona voalohany koa no vita printy manontolo amin'ny teny malagasy ny baiboly tamin'ny 1 Jona 536. Vao voatonta nefa ny baiboly sady efa maro ny malagasy na haina mamaky teny dia toy ny tamin'ny andron'ny Gutenberg ny zavaniseho, ny pariaka haingana ny tenin'ny soratra masina sy ny fomba fisainana ary ny hevim-panahy manaraka azy izay hitany mpitondra sy ny olona sasany fa toa nanozongozona ny rafim-piarahamonina sy ny rafim-pitondrana malagasy ka niafara tamin'ny fifandonana sy ny fanenjehana ny kristianina. Ny fitsabahan'ny vazaha be loatra toa Andry Laborde sy Lambert tamin'ny fiainan'ny malagasy dia niafara tamin'ny fanonganam-panjakana sy famonoanam-panjaka. Faranavalona faharoa dia niova fo ho kristianina ny mpitondra ary nanao repikondro ny vahoaka. Feny, ny 10 Aogositra dia daty lehibe eo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Ny fankahita ny malagasy sy ny vazaha, ny fampikasoka tato anatin'ny 500 taona, ny fanao raharaham-barotra, ny famatotra fihavanana ary ny fandona koa matetika. Farany, lasa ny vazaha ny tany tamin'ny taona 1970. Niverina amin'ny malagasy ny taniny tamin'ny taona 1970. Nefa koa izany fifandraisana nandritra ny 500 taona izany dia niteraka kolotsaina sy sivilizasiona vaovao izay tokony hanankarena, sivilizasiona mandala ny fomban-drazana ampifadiana amin'ny fomba tandrefana sady mandray ny soa avy amin'ny kolotsaina hafa manerana an'izao tontolo izao. Dia tsinona izany fa ny sivilizasiona malagasy ankehitriny fa miankina amin'ny fahaizantsika mandanjalanja hoe iza no hatsipy ary iza no hatelina amin'ny voankazo anala. Izay ny famtinana ny 10 Aogositra nandritra ny 500 taona isika ny fampikasoka tamin'ny vazaha rehefa ny fankahita tamin'ny
taona 500 ary mifangahita amin'ny vazahantsika mandrak'izao andro iainantsika izao eto anao Ramatoa Rakotoariso Sandra, inona ny azo anampiana an'ilay hoe anadevenana lay hoe lay fahitanan'ny Madagasikara, découverte amin'ny kapobe no nresahanao teo sady nresahantsika teo koa Christophe Colomb tamin'ny 2017, inona ny azo anampiana hoe ny ataontsika hoe ny fihetsiky ny vazahana ny fomba fijeriny rehefa nahitany Madagasikara tamin'ny taona 500. Diogo Dias moa zany resahantsika sy izay tao aorianany. Feno dia feno hihaja ny fanadihadiana nentinao teo, mampatsiahy ny fahazazana zany hihaja tany amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny programma mpampianarana raha anontaniana ianao hoe iza ny nahita Madagasikara, Diego Dias tamin'ny 10 aogositra 500, tena marina zany. Iza moa ty Diego Dias ty? Diego Dias dia tatsambo portugais, dia raha tamin'ny portugais tsy dia tena niavaka loatra izy raha oharina amin'ny hoe Magellan na Vasco de Gama sy ny sisa, 5 kosa na ndray anjara tamina fiondranana tsambo telo lehibe izy dia izay no nahatonga ny anarany voarakitra tao anatin'ny tantara. Mamela ianao hihaza hiteny an'izay dia anankitelo lehibe nataon'izay satria nisy fiantraikany tamin'ny nahitany amin'ny Madagasikara izay fandehanan'izay. Ny voalohany tamin'izany dia ny fiarahany tamin'ny rahalahy izay antsoina hoe Bartolomé Diaz. Bartolomé Diaz dia fantatsika fa izy no Européana voalohany tonga tany amin'ny tendro atsimon'ny Afrika izay nomeny anarana hoe Cap des Tempêtes, fa taty aoriana moa dia nomen'ny mpanjaka Jean II anarana hoe Cap de Bonne Espérance itoeran'io hihaja. Izay no voalohany ny fandehanana faharoa nandehanan'ny Diego Dias dia ny fiarahany tamin'ilay tatsambo malaza sady mahay hihaja antsoina hoe Vasco de Gama. Vasco de Gama moa dia fantatsika fa izy no Européana voalohany nahita ny lalana-ndranomasina mandeha makany à Inde, mamakivaky ny andrefany Afrika, mandalo ny Cap de Bonne Espérance ary mamakivaky ny ranomasimbe indiana. Raha iverenana inona no andraikitry Diego Dias niaraka tamin'ny Vasco de Gama. Diego Dias dia nampandreketina ny fandraisana tsoratra ny zavatra rehetra mitrangy any ambony sambo sy izay zavatra rehetra hiteny. Izay nahitany Diego Dias amin'ny Madagasikara, nazavainao teo tantin'le fanadihadiana teo hoe no Saint-Laurent ny antsona anazy. Ia, zavainao fohifohy nresaka hoe Ile Saint-Laurent. Rehefa mahita tany vaovao ny vazaha dia manome anarana. Inona ny tena hevitra hoe fanomezana anarana? Tsika moa zany efa Comore ny anarantsika taloha, lay Comore lasa anaran'ny Comore fa saika antsika ny Comoriana. Inona ny dikan'ilay hoe fanomezana anarana? Ny dikan'ny hoe fanomezana anarana hihaja ohatrany hoe raha miteraka ianao ny fanomezana anarana dia midika hoe lasanao ilay toerana. Izay ny dikany, ohatra mety hoe ohatra zavatra anankiroa mifanalavitra kely fa izay no mahatonga ny hoe mpanjaka taloha ohatra hoe tonga eo amin'ny vohitra anankiray rabiby dia lasa n'ilay vohitra dia ambohitra biby. Ho an'ny Diego Dias rehefa lasa Antananarivo tamin'Andrianjaka. Ohatr'izay. Ka rehefa tonga teto Diego Dias dia baiko mpanjaka mihitsy ny amin'ny fanjakana katolika amin'ny Portugal zany ny hoe omena ny anaran'ny olo-masina ny toerana izay hita mifanaraka amin'iny andro iny. Ny dikan'iny dia milaza zany hoe an'ilay fanjakana portugais Madagasikara efa nanana fikasana izy tao anatin'ny sainy ary ihany koa teo ihany koa ilay etaeta sy finiavana te hanaparitaka ny fivavahana kristianina manerana an'izao tontolo izao. Zany hoe tamin'ilay andro voalohany nahitany Diego Dias ny Madagasikara zany dia efa tao anatin'ny sainy sy efa zavatra efa voahomana ny hoe ty toerana hita ty mila avadika toerana kristianina. Profon'izay ilay fifandraisan'ny portugais tamin'ny mpanjaka Antanosy satria tany Taolagnaro izy tamin'izany fotoana izany dia ny fampiraharaha tamin'ny mpanjaka Antanosy mitondra ny zanak mpanjaka nakany Inde kinanjo moa niverina amin'ny fomban-drazana ny Prince Ramaka rehefa tonga teto Madagasikara, rehefa tonga tany Taolagnaro. Mifandraika amin'izay koa ny zavatra nitranga teto Merina, niezaka nifandray tamin'ny fanjakana Merina ny vazaha ny anglisy indrindraindrindra ary nampiditra ny fivavahana kristianina teto Merina. Ny vokatr'izay dia nisy karazany hoe nisy réaction, nisy fomba fihetsika indray nasehon'ny malagasy, nisy nanaraka, nisy ny tsy nanaraka. Ka tamin'ny andron-drana valona ny tenin'ny baiboly dia lasa teny voarara. Io izy raha antsika io ary ny fanadihadiana. Vao vita printy tamin'ny teny malagasy ny baiboly
tamin'ny 1 jona 5 farana valona voalohany dia efa azoazony mpitondra ny eritreritra fa hitondra fiovana lehibe. Tsy nataoko vazaha raha navalona nekeny ny fianarana izay mitondra teknika sy fivoarana fa nolaviny kosa ny fitorenan'ny fivavahana kristianina. Lasa teny voarara ny tenin'ny baiboly izay nantenain'ireo vaoniovavoko kristianina fa hitondra fiainam-baovao tsaratsara kokoa. Nefa koa natahoran'ny mpitondra sy miantokololona sasany sao hanozongosona ny rafi-piarahamonina izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ka zay le teo akaiky ny mpanjaka ny mpanolotsainy satria ny mpanolotsainy mbola niazona le atao hoe fotom-pisainana maha-malagasy ka ny aminy dia ny fanompoana ny kely malaza sy ny namany no tao an-tsainy. Teo niteraka io teny hoe zay razam-bazaha avy ve no otompoina. Ny soko miadana niditra isan-tokantrano sy tany am-pony tsirairay ny baiboly. Tao andapa kosa dia nisy fiokoana hanongana andrana valona voalohany. Kinanjo tsikaritry ny mpanjaka ilay fiokoana ka nirehitra ny fanenjenan'ny kristianina izay no heverina fa piray tsy kombakomba amin'ny vazaha. Noroahana ny misionera, nakatona ny sekoly ary lasa heloka mahafaty ny mamaky baiboly. Tamin'ny andro ny fanenjehana ny kristianina teto Madagasikara dia misy mihitsy ny hoe kristianina teo amin'ny faritra Parobea nanao tsy enjery ny baiboly. Dia rehefa hamaky baiboly ny kristianina amin'ilay miafina dia izy fotsiny no ampitenenina dia miteny izy ao amin'ny andiny fahazao tahaka izao dia misy izay voalaza tahaka izao. Misy ihany ny azona baiboly fa tamin'izany le hoe afenina mafy. Nirehitra ny fanenjehana tamin'ny taona 730 nosamborina ny kristianina, nogadraina ary nofonoina. Martiora voalohany Rasalama no lefonina teny Ambohipotsy tamin'ny 14 aogostra 730. Nanorena ny LMS fiangonana taty aoriana ny toerana niaretana sy namonoanareo Martiora dia Ambatonakanga toerana nikatran-Rasalama, Ambohipotsy toerana nandefonana azy, Faravohitra toerana nandorana velona kristianina maromaro ary Ampamarinana toerana namarinana kristianina 400. Dia sa izy na dia mifanandrina amin'ny olona lehibe noho izy eo amin'ny mpitondra fanjakana sa mifanandrina amin'ny olona izay manenjika azy hoe voazoko ny baiboly ary zany moa ny teny malaza eo amin'ny teny Rasalama hoe hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. Hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. Manapea rifanayo, manapea rifanayo masina. Nifikitra amin'ilay teny voarara ny kristianina ka ny baiboly dia mankahiry ny kristianina rehefa misedra ny mafy, na fahampanjaka zany na fahafanjanahantany koa aza ary mandraka ankehitriny. Tamin'ny taona 1779 dia nivoaka ary nampihetsi-pony malagasy ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe ilay boky nidorana nefa tsy levona. Lanitra sy ny tany tsy levo fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levo. Ankehitriny dia sahiran-tsaina ny malagasy rehefa mandinika ny tantara. Dia raina ny martiora kristianina, heverina fa nanana toetra masina. Omena rariny koa nefa raha navalona voalohany izay heverina fa niary ny fiandrianam-pirenena. Ny baiboly kosa dia sady lovam-panahy no lovan-tsaina. Dia inona ny entan'izay tamin'ny kolotsaintsika dia mandrakitry ny androany lasa fiteny ilay hoe ny malagasy dia efa kristianina hatramin'izay. Ny marina tsy izay loatra le izy fa ny hoe niatraika teo amin'ny fiainan'ny tantaram-pirenena, ny tantara ny fanotana ny baiboly malagasy dia nanjary ny tondra kolotsaina vaovao teo amin'ny tantaram-pirenena malagasy. Zay zany no zava-dehibe nentin'iny le hoe vita manontolo ny dikateny ny baiboly malagasy tamin'ny 5 sy 730.
hitako ny lala saraka izorako azoko ny famonjenaka ho tanako manapea rifanayo manapea rifanay masina. Ny fanadidina mikasika ny nandrarana ny baiboly sy ny nandefonana andrasalama rasalama sy rafaralandriamazoto izay martiora tamin'izany fotoana izany nisy maromaro tamin'ny taona 7 sy 700 ny anontaniako anao Ramatoa Rakotoarson Sandra dia ny hoe ilay fomba fitantarana ny tamin'ny taonjato fahasivy folo matetika indrindra raha ohatra ataontsika hoe boky vazaha ohatra no resahana dia hoe la Caligula malgasy. Caligula talohan'ny empereur Néron izay nanenjika ny kristianina tany Roma dia raha navalona la Caligula malgasy. Manahoana amin'ny fomba fijerin'ny tantara tokony fomba hijerentsika azy amin'izao fotoana izao marina fa nisy ny fifandonana satria araka ny lazaintsika teo dia hoe ny fankahita ny malagasy sy ny vazaha tamin'ny 500 nisy fiantraikany izay ny fankahita dia ny fifandonana ny zavatra nisy tamin'ny androna valina nefa ina koa nefa ny zavatra hoe tsara tao anatin'izay hoe fitondrana valina izay sy ny hoe fifampikasoana tamin'ny kolotsaina tandrefana. Mahakasika an'izay hoe fionan'ny kolotsaina tandrefana tamin'ny kolotsaina malagasy zay raha izay no sy teny dia matetika tokoa hoe raha navalina nanenjika ny fivavahana kristiana nanomboka tamin'ilay kabary lehibe tamin'ny fahasivy volana marsa 5 sy ny fiantraikan'izay no voaresaka matetika fa tsara koa nefa mampatsiafa na dia teo ny fandroahana ny misionnaire ny fanakatonana ny fiangonana ny fikatonan'ny sekoly sy ny trano prity dia tiana ny manamarika fa tamin'ny andro ny ranavalina voalohany no nabetsaka indrindra ny fampianarana trano na hoe ny préceptorat iny moa ataontsika hoe cours particulier à domicile angamba satria ny mpanjaka mihitsy no mandrisika ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany any an-trano satria fantany ny mahazava-dehibe ny soratra ary tiana ihany koa mampatsiafa tamin'ny andro nanjakan-drana valina voalohany no naterahan'izay hoe littérature ny soratra voalohany izay mazava ho azy soratanana izy io satria tsy nisy ny trano printy raha mandray ohatra amin'izany dia nanomboka tamin'ny taona 470 dia ny mpanjaka rana valina mihitsy no niantso ny zokiolona izay antsoina hoe mpitantara anangona ny tantara Madagasikara sy ny tantaran'ny fanjakana rehetra inona moa ary andraikitra tsoratra an'izany inona moa ny antony natonga andrana valina nanao an'izany hoe liana amin'ny tantara izany satria ny lainy no azavaina sy no amarinina ny fototry ny fanjakany sy ny andro ijoroan'ny fanjakany ary indrindra ihany koa dia ny anazavan'ny antony natonga anazy nandrara ny fivavahana kristianina fa tsy hoe fankahalana be fahatany fotsiny na hoe fanapahakevitra tao anatin'ny fahatezerana ary tamin'ny andro nanjakan-drana valina dia tsy vitsy ireo malagasy nanoratra izany hoe tao anaty kahie moa nilazana anazy ary ireny asa soratra tamin'ny andro rana valina ireny no nangalan'ireo misionnaire ampany navoaka tao anatin'ny boky izay nisoratany tamin'ny taonjato fahasivy iny raha tsy laza fotsiny ny bokin'ilay pretra jésuita katolika Calais nanoratra ny tantarany andrina izay navoakany tamin'ny taona 7 teo ilay fanangonana angano nataon'ilay missionnaire antsoina hoe Dal tamin'ny 7 miresaka tahiry an-tsoratra ianao Ramatoa Rakotoarson Sandra misy tahiry anankiray hojerentsika eto hoe baiboly aiza daholo ireny baiboly nisy hitantsika teo somary efa rovidrovitra tamin'ny sary tao ny baiboly tany amin'ny taona 5 sy 700 navitana voalohany printy ny baiboly malagasy aiza daholo ireny baiboly ireny na ny natonta voalohany na ny natonta faharoa misy anankiray hita tany amin'ny zoronam-botifahatra baiboly ny Rasoalandy tsy dia mba fantatra loatra Tondrasalama sy Rafaralandriamazoto ka indro ary ny fanadihadiana nataona tany Botifahatra momba ny zohy sy ilay toerana nahitana ny baiboly ny Rasoalandy arahantsika ary ny fanadihadiana.
iza moa izao no ahalala hoe ao anelanelany io vaty ro ny fampiolitra io anie ka misirika azo idirana indrindra fa izay fony mbola feno ala mikitroka tsy vakim-bahiny ny manodidina anambohitra biby io ny zohonamboty fahatra. Eto atsimokely nambohitra biby no misy ny zohonamboty fahatra, zohy ny eren'ny kristianina tamin'ny fanenjehana farana valina voalohany. Anisany Rasoalandy izay maty martiora notoraham-bato tamin'ny 17 Jolay 1729. Indromiantaona ny fanenjehana farana valina voalohany tamin'ny taona 1737 ary tamin'ny taona 1759. Ankehitriny dia efa tsy misy intsony ilay alan'ny kitroka fahiny teto amin'ny manodidina anamboty fahatra. Hitondra antsika hitsidika ny zohy sady hilaza misimisy kokoa momba ny Rasoalandy Ramatoa Andry Sandra Rakotoarisoa, mpandalina tantara. Ity toeranty no zohy fiaren'ny martiora tamin'ny andron'ny ranavalina voalohany fony izy nanenjika ny fivavahana kristianina. Eto ambody fahatra no misy atsika izay mifanila indrindra amin'ny vohitra ambotra biby tsy ambony itsy. Ambody fahatra dia tanàna efa nisy tamin'ny andro nanjakany Ralambo ary tafiditra ao anatin'le hoe Mandivato. Tery dia tery ny fidirana ato amin'ny zohy. Ny tantaran'ity zohy ity dia efa ela be, efa hatrany amin'ny andron-dralambo nanjaka teo ambotra biby. Raha tsy ahivina manokana mahakasika an'ity zohy ity dia misy lavaka mifanohy any tampin'ambotra biby izay ny manendy mponina voalohany teto amin'ity toeran'ity no nandavaka izany satria tsy nanana fomba ahafahana miaro ny tenany izy tamin'izany fotoana izany dia nanao lavaka izay mbola hitantsika ao tampin'ambotra biby moa izany lavaka izany. Tsy nampiasain'ny Ntaolo intsony ny zohy rehefa nandry ny fanjakana Merina faharadama voalohany ary efa nisy sekoly ny LMS aza teto ambody fahatra. Fa rehefa tonga ny fanenjehana ny kristianina farana valina voalohany dia tato ambody fahatra no nieriny kristianina tamin'ny manodidina satria tsy hitam-bahiny ny lavaka fidirana tato araka ny fitantarandramatoa Idab Pfeiffer, vazaha Autrisiana izay nandalo teto Merina tamin'izany fotoana izany. Raha tsy ahivina manokana nisy an'ilay teratany Autrisiana nandalo taty Madagasikara, niditra taty amin'ny fanjakany Merina, niditra karazany hoe niditra tsokotsoko ihany zany taty amin'ny fanjakany Merina, dia mitantara izy ao anatin'ilay boky nosoratany hoe nandefa miaramila taty ny mpanjaka ranavalina voalohany hanenjika sy sambotra andreo kristianina ka tsy nahita ninina tato ireo miaramilan'ny nalefa ny ranavalina voalohany satria tamin'izany fotoana izany ity toeran'ity dia azo antoka fa tena mbola feno kriatr'ala tsy tena mbola nitatra be toy izao ny tanàna ary ity toeran'ity amin'ny mahazohy anazy dia mazava ho azy fa tsy mazava be ohatran'ilay nidirantsika teo nahafahana miditra ato fa mety nasiany zareo vato tamin'izany fotoana izany tetsy amin'ny fidirana tetsy tsy nahafahan zareo nahita ninina. Isan'ny kristianina namarika an'ity toeran'ity moa Rasoalandy izay mitondra ny anaran'ity zohy ity dia ny anaran'ny fiangonana protestante tena antsoina hoe ambody fahatra martiora. Rasoalandy martiora niery tato anjona ambody fahatra sy ireo kristianina maro hafa izay nijoro amin'ny finoany tamin'izany fotoana izany dia visim-pahafantatra satria tsy dia mba maro ny mpitantara nanoratra momba azy ireo ary ny olona taty aoriana koa ny ankamaroany dia nanadino. Rasoalandy Rasalama martiora samy martiora ny fivavahana kristianina ary rehefa taty aoriana rehefa maty ny mpanjaka ranavalina voalohany dia nasiana an'ilay hoe fiangonana fahatsiarovana andreo martiora, fiangonana martiora na hoe église mémoriale dia anisany nanaovana an'izay fiangonana izay i Rasalama martiora eo Ambohipotsy ary mbola eo moa ny fiangonana amin'izao fotoana izao ny tranovatina Ambohipotsy mahakasika ny Rasoalandy manokana dia martiora ohatran'ireny martiora rehetra ireny ihany izy fa izany hoe eo amin'ny izay resaka hoe fitantaran'izay angambany mety hoe Rasalama martiora foana no apetraka eo aloha satria no izy hoe nanaovana an'izay fiangonana martiora izay tsy toy ireo martiora hafa. Nahery vaika ny fanenjehana tamin'izany fotoana izany natahotra ny olona ka nisan'ny tanàna dia samy niery tamin'izay zohy na atiala akaikikaiky ny tanànany.
Mariana manokana moa fa tsy eto Ambodifahitra ihany no misy azoy fitsoahana sy feheren'ny maro tioa toy izao nanerana ny fanjakana fa nisy ihany koa zao ohatra hoe tany amin'ny faritry Vonitsonginy tany Fiaonana raha ivelan'ny Imerina Entoko dia nisy tany Fianaratsoa. dia andao ary sika hianatsimo aty Fianarantsoa tokotokony 3700 kilometatra mialana Ambodifahitra. Eto ilalazana vohitra manatantara tao anatin'ny fanjakan'ny lalangina fa izay ary 9 kilometatra atsimony Fianarantsoa ankehitriny no misy ilay zony efenan'ny kristianina taty amin'ny manodidina ny Fianarantsoa tamin'ny fotoanany fanenjehana. Ery amin'ny tampony aram-batony lalazana raha tazanina avy ety Mahazingy dia misy an'io bolongam-bato toa atahorana hikodia io. Ao ambanin'io vato be io ao ilay zohy. Avy ao ambadika andrefana ny fidirana, misy varavaram-bato akisaka rehefa hiditra ato. Misy kristianina manao fotoam-pivavahana ato indraindray. Ary tamin'ny taona 1979 nanaovana fanadidina manokana momba ny vatolahy dia sendra skoty mpanao lasitato izahay. Dia niala ny fandehanana imody no natory tato zahay miisa eo amin'ny 10 zany no natory tato. Raha natory fotsiny zay fa raha ohatra kosa zany hoe raha mipetraka daholo mbola sokomena tsara fa mbola hatramin'ny 100 Ny mahasamihafa ny zony lalazana amin'ny zony Ambodifahitra, ny an'ny lalazana dia eny an-tampony Arambato ny orenan'ny tanàna ny Taolo fa izay sarotra an'iny nefa mahatazana tsara ny Fianarantsoa sy ny 20 kilometatra manodidina. Ny any Ambodifahitra kosa dia ao Andohasa, fa ny mampitovy azy ireo dia samy misy fidirana tsy hitam-bahiny. Ny any Ambodifahitra avy ao atsimo, ny any lalazana avy ao andrefana, ary izy roa tonta dia samy misy hirika fivoahana miantsinanana raha toa ka voatery tsy maintsy mandositra. Tato amin'ny zony lalazana dia tsy nahitana vaky milany tany na sotro na fitaovana hafa nampiasain'ny Taolo afa-tsy ny lavenina raha savazavaina ny tany. Ny arkéologue mpikaroka angamba mety ahita zavakafa, fa tany Ambodifahitra kosa izay iverenantsika dia nisy zavatsara bidy hadino tao anaty zohy. Nandritry ny fitsoahan'ireo kristianina ireo tato amin'ity zohy ity dia tsy hoe toerana fitsoahana ihany ty toerana ity fa toerana ihany koa fivavahan'izy ireo sady fanafehan'zareo ny baiboly mba tsy ho tratrana hoe ho hita. Dia anisan'ny nitondra baiboly tato Rasoalandy sy ireo namany, ary rehefa tena namaivay mifanenjena dia adinony tato anatin'ity zohy ity zany baiboly zany. Rasoalandy sy ireo kristianina niara niafina taminy tato amin'ny zony Ambodifahitra dia tsy tratra niaraka tamin'ny Rasalama sy Rafaralandriamazoto tamin'ny fanenjena voalohany tamin'ny taona 730 satria tsy hita mbahiny ity zohy fiefenana ity fa izany, ka tsy nisy nahatsikaritra ry zareo nandritra ny 20 taona. Tamin'ny 17 Jolay 1730 izany hoe tamin'ny fanenjena faharoa izay izy ireo vao tratra, tsy fantatra na nisy namadika na nanao ahoana. Nosariany mpanambotra tao anaty zory zareo ka maty martiora notoraham-bato tao fiadanana Rasoalandy tamin'ny 17 Jolay 1730. Hadiny tato anaty zory ny baiboly. Rehefa maty Rasoalandy dia nankay zary ilay baiboly izay hadinindry zareo tato. Nanao ahoana ny hafarany? Levo ny andro sy ny fotaka tato ve? Tsia, tsy levona akory ilay baiboly,
fa nisy olona sendra nitsidika ny zohy ka nahita ilay baiboly ary nitahiry azy dia tsy izay izany fa ny ray Bendramatoa Sabinina Pera Ratsira monina eto Ankerana. Eto am-pelantanako ity baiboly ity. Baiboly ny Rasolande Martiora zay napetraky ny raisiny raiko avy amin'ny rainy zany hoe ny dadabeako moa zany no nahazo an'izy ity. Rasolande dia anisan'ireo Martiora no enjehana tamin'ny fotoan'androny niaraka tamin'ny Rasalama. Rasalama aloha matetika fantatsika fa izy ndraiky kosa avy any Ambodifahatra. Ary raha maty izy tamin'ny 17 Jolay 1795 ty baiboly ity zany azo lazaina fa raha farafahakeliny efa amin'eo 700 taona. Raha hitanareo zao izy dia tena efa azo lazaina hoe rovotra mihitsy. Ny aina tao anatin'ny tahotra ny olona tamin'izany fotoana izany, namonjy aina no nahamay ka tsy dia tadidy loatra ny fomba ny ampitanyity baiboly ity tamin'ireo raibe sy reny Bendramatoa Sabinina Pera Ratsira. Sarotanika aloha ny teny ilaza hoe taiza ny etim-bohony fa ny fahafantarako azy zany ny raiko dia ny lovainy avy amin'ny rainy. Razafy Mandimby William zay mpitandrina ratra koa izy tany FJKM Antsadita Bemasoandro. Dia avy eo ny raisiny papa avy amin'ny ray aman-dreniny, avy amin'ny reniny indrindrindrindra raha tompony era, dia avy eo ny lovainy avy tamin'ny papa ary napetrapetraky papa tsara mihitsy hoe arena mihitsy izy ity. Raha ny fahafantarana azy zany ny afina tany amin'ny Zohy izy, Zohy Ambodifahatra moa io zany. Dia fa tany amin'ny Zohy ny afenana no nahitana an'ity. Fomba ahoana no nahitana azy sy ny sisa zay ndraiky kosa aloha dia tsy afaka dia hiteny aho. Mbola mifono mistera koa ny taona nanotana ity baiboly ity satria misy takelaka banga amin'ny voalohany sy amin'ny farany boky. Fa rehefa fakafakaina nefa ny voambolana sy ny tsipeliteny dia hita fa tena ilay dikanteny tany am-boalohany ity baiboly ity. Ny boky voalohany ao amin'ny boky 5 Mosesy ohatra dia fanahariana. Efa Genesis kosa ny fandikana azy ao amin'ny baiboly natonta fanondroany izay nasehon'ny pasteur Nirinanay teny amin'ny Foibe FJKM. Toy izany koa ohatra fivoahana ny Exodosy tamin'ny dikanteny voalohany. Ny Deutéronomie dia famerenan-teny sy ny maro hafa tsy ho voatanisa. Raha ny fihetsem-poko ianao dia lalina mihitsy satria azo lazaina hoe vatinao mialakafatra avy. Tiako lazaina anisan'ny président ny Akademia Malagasy moa dia niteny hoe rakotra takin'olona tokony ho any amin'ny Akademia Malagasy. Nefa araka ny hevitro kosa raha mbola velona soamantsara eto aloha aleoko ihany izy aloha fanana ny fianakaviana mba ho hitan'ny zanako, mba ho hitan'ny zafikelyko, zafiafiko. Vatakely vita amin'ny kesika misy hafatra antaratasy antemoro fanomezana avy amina mpitandrina anankiray izay tafahona taminay teto no hitahirizan-Ramatoa Sabinina Pera Ratsira ity rakitra sarobidy. Ahoana ny fitehirizana azy dia zao izy aloha jerevinareo zao efa azo lazaina efa tena simba tanteraka mihitsy. Dia hatramin'izay ny nahitako azy aloha namelan'ny papa ny Isabelle Ravafika dia takan'izao. Fa nisy namako mpitandrina zany no nalanjalanja ny hoe ny vidin'ilay izy dia nanaovan'izao vatakely zao mihitsy aho. Nefa manahirakirana ihany satria hitanao fa nanitsikera-kely an'ity ary. Andraisana azy, ampidirina azy ato, jerevinao toy ny efa miendaka tanteraka ka dia takalo aleoko tehirizina takizao ihany izy. Mitandrina fatratra Ramatoa Sabinina rehefa mandray ity baiboly ity. Na dia efa simba be aza ny fonony boky dia heveriny Ramatoa Sabinina Pera Ratsira fa io toetrany ankehitriny io dia mampitombo hasina ity baiboly ity. Raha hitanareo zao angamba zao ity moa ny ato amin'ny ambadika ato dia efa tena lazaina hoe ila endaka tanteraka mihitsy ity. Ary reto azy zao misy an'ireto raha tokony izy tokony asiko lakôly angamba ato averina takizao nefa dia tandremana tsara mihitsy sy maintsy kajakajaina moramora mihitsy no andraisako azy satria efa tahorina ho lasa mihitsy ity. Efa betsaka amin'izao fotoana izao no manao an'ilay hoe relure kanefa araka ny hevitro anala ny vidiny tanteraka mihitsy raha asoloana io hoe soloana hoditra io no izy
de efa 70 taona zao a fa ny itehirizana azy fotsiny a no tena eritreretiko hoe ahoana reny no itehirizana azy raha mba misy olona re tomoko manana an'izao tsara mihitsy tsika hifanantona tena fotoana mihitsy amin'izao fotoana zao a aseho atsika amin'ny taranakitsika hoe manan-karenitsika malagasy tsy manan-karena fotsiny hoe volamena sy ny sisa va zao a arena tsy misy vidiny mihitsy zao raha tsy diso a tsy dia mba nalaza Rasoalandy fa ity baiboly voatahirindra matoa Sabina Pera Ratsira ity dia lova sarobidy navelan-Rasoalandy relika velona ary anisan'ny baiboly vitsy sisa tavela tamin'ireo natonta voalohany. Ka ho anao izay tia mandalina ny tantara dia mbola be deaibe ny zavatra mety ho fantatrao raha manadihady aty Ambodifahitra na any fihaonana any Vonisongo na any Ilalaza na any Fianaratsoa na ny amin'ny toerana maro hafa izay mbola tokony hanaovana fikarohana. Ny fanadidina momba Rasoalandy nampahafantarana bebe koa fa misy ihany mahalala azy fa tsy betsaka ny pahalala azy toa Andrasalama Martiora. Manahoana Ramatoa Rakotason Sandra ny fahatsiarovana ny Rasoalandy Rasalamana raha tsika teo efa nisy timbre tamin'ny 727 nakalazana ny 510 taona. Ilay Rasoalandy inona ny mba hoe fahatsiarovana azy ankoatran'ny hoe ilay fiangonana any Ambodifahitra ary ohatrany misy koa angamba ny fiadanana na ito toerana zany na ny velany. Mahakasika ny Rasoalandy manokana moa zany ilay Martiora atao Ambodifahitra Ambodrabiby dia iny baiboly moa zany zao tena azo atao hoe fomba atsiarovana anazy misy ihany koa ny fiangonana Ambodifahitra Martiora izay tena hoe atsiarovana anazy manokana ny tena hoe nanamarika be ny tantaran'ny fandrarana ny fivavahana kristiana eto Madagasikara dia mbola iverinako kely ihany Rasalama satria Rasalama dia manana tsangam-bato any Bristol any Angleterre ary tanatin'izay hoe fahatsiarovana azy zay koa Rasalama dia Rasalama Martiora ihany koa dia tamin'ny taona 736 dia nisy horonan-tsary anankiray film documentaire maharitra teo amin'ny 2 minitra teo navoaka ny letera tamin'ny malagasy anankiray antsoina hoe Philippe Rabejoro tantarany Rasalama Martiora sy ireo asan'ny missiona ao anatin'ny fanjanahantany tamin'izany eo indrindratsika hiatsa satria mipetraka amin'ny fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe aiza io film io satria tamin'ny 737 no nandefasana pabe-maso an'io film documentaire io zany dia amin'izao fotoana izao tsy fantatra hoe aiza moa zany no misy an'io film io miresaka baiboly ihany ianao toy izany koa ny baiboly ilay antsoina hoe baiboly tapitra natota tamin'ny 537 ny exemplaire voalohany tamin'io dia nomena n'ilay missionnaire ny LMS antsoina hoe James Cameron izay nitahiry azy mandra-pahafaty. James Cameron ilay nanamboatra ny anaty rovana nanamboatra ny lavarangana vato manodidina ny Manjakamiadana. Izy no nomena hitahiry anazy rehefa maty moa izy dia nametraka fanontaniana ilay missionnaire anankiray namany Clark tamin'ny 727 hoe nakaiza io baiboly io zany koa zany fanontaniana mipetraka hihaja. Ia manoloana izay rehetra izay tamin'ny taona 520 520 taona zany no nifankahitantsika tamin'ny vazaha araka ilay lohateny voalohany ny fampikasoantsika tamin'ny vazaha inona ny lesona azo raisina ao anatin'izay hoe fifandraisantsika amin'ny vazaha sy izao tontolo izao mihitsy fa tsy hoe ny vazaha fotsiny ny kolontsaina malagasy ny fifanankalozana ny fampikasoana ahoana tokony hoe fomba fijerin'ny tantara zany amin'izao fotoana izao. Mahakasika an'izay hoe fihaonan'ny kolotsaina malagasy tamin'ny kolotsaina tandrefan'izay aza dia anisan'ny nitondra zavatra fanovana lehibe teto amin'ny tantaran'i Madagasikara zany satria ny kolotsaina tandrefana no nahafahantsika hoe nampiasa ny soratra aloha zany teo ihany koa ny fivavahana kristiana tsy ny fivavahana ihany nefa netin'izay fivavahana kristiana izay fa nitondra fiantraikany betsaka izay na teo amin'ny resaka tao-trano ny maha olona ny fomba mampanao ary mamaritra ny fomba fiainantsika amin'izao fotoana izao mamaritra sy manazava betsaka ihany koa ny fihetsikitsika amin'izao fotoana izao satria anisan'ny mitondra anjara biriky ngeda be tamin'ny fanefenan'izao hoe tsika 524 izao zany raha ohatra ka hoe resahana faran'izay aingana misy anefa atao anatin'izay fihaonan'izay nisy ny mety hoe fan résistance nisy ny fandavana mety hoe fifandonana mety hoe nisy ny ratra anaty fa ny fomba hijerena anazy angamba hoe raha ohatra tokoa moa ve ka tena
antony tena tsy mifandray tamin'izaniza mihitsy Madagasikara ohatra ny ahoany ty nosy ity satria les dieux sont tombés sur la tête tany amin'ny désert de Kalahari mety ohatran'iny ngambosika raha tsy nisy ny ohatr'izay mihitsy satria zay ny antony piscine les grandes découvertes ilaina ny fifampisokafana ohatra ny firenena Europeana matanjaka ireo zao tamin'izany andro tamin'izany fotoana zany efa hoe nananany daholo ny rehetrarehetra fa tsapany tamin'io hoe tsy ampy ty fa mila mamantatra mila mizara mila misokatra mba ahafahana mandroso koa satria tsy hoe ny fahafenona ny zava-dehibe fa le fivoara le fandehanana mandeha mandroso mila misokatra koa ny saitsika mila misokatra ny saitsika satria nanova zavatra be dehibe zay raha ohatra ka hoe mbola resaka lavabe zay raha ohatra ka ho velabelarintsika eto ia misaotra anao be dehibe Ramatoa Rakotoarson Sandra docteur en histoire namelabelakevitra teto amin'ny fandarana ici magazine dia manome fankasitrahana anao misaotra betsaka iazara Tsimbazaha fiaterina ihany ny fisaorana misaotra betsaka tamin'ny horonan-tsary fanadihadiana teo dia misaotra betsaka sy manao velomantsika mpijery sy mpanaraka ny ici magazine amin'izao arivo izao ia dia izay no mamarana ny fandarantsika izao takariva izao isaorantsika nanaraka izany rehetra amin'ny farany amin'ny herinan'io indray ny fotoanantsika manaraka dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy veloma tompoko